amin'ny vovoan'ny fanatanjahantena kosa indray dia nomendreo fileovana top 16 herinandro ny malagasy rugby sy ny analamanga rugby mba amahana ny olana misy ankehitriny. Nalatsapy ireo fileovana top 16 fa efa mivoana any amin'ny tsy tokony ho izy intsony ny fitantanana ny rugby eto analamanga. Tapitra izay vovoan'ny fanatanjahantena izay indrindra ny namany Norbert Rakotomalala. Fanamarana anio valme fita ambin'ny folo soa arivo araka ny tapaka nandritra ny fivoriana ny ara-pitatana filevana top 16 rugby eto analamanga dia nandray izao fanapaha-kevitra izao noho ny fitiavana ny taranja-baolina lavalava eto Madagasikara. Voalohany manome ultimatum ka hatramin'ny 5 ambin'ny folo Mey fita ambin'ny folo soa arivo andamany anareo mpitatana isana maratonga izahay filevana 9 ambin'ny folo. Tsy afaka ilay anjara milalao karakarain'ny ligna analamanga rugby. Tsy afaka ilay anjara milalao karakarain'ny malagasy rugby. Raha misy fionana sy fiantsony ataon'ireo rantsana mpitatana ireo dia ny rotota analamanga rugby, malagasy rugby no miaraka dia vonona izahay iona. Raha tsy voavany olana ao anatin'ny ultimatum dia raisinay an-tanana ny fikarakarana ireo izy biasinay filevana tsirairay avy. Tapa-kevitra koa izahay filevana 9 ambin'ny folo fa tsy andefa ny filaomana tsirairay avy ao anatin'ny Kaizimakidy Madagasikara mandravahany olana ratsamagaita ny mpitatana rugby dia ny malagasy rugby sy ny analamanga rugby. Nataonay miaraka izao fanamarana izao ary anaovanay soeto ambany dia ny kliba 9 ambin'ny folo milalao ato anatin'ny ligna analamanga izany.